Tontolon'ny finoana kosa nisy ratsika amin'ity takariva ity mankalaza ny 5 taona ny arahana ny asa tamin'ny fiangonana ny mpitandrina avy eo anivon'ny FGKM mamboasary kely fiadanana toy izao ny tsara ho fantatra mahakasika an'izany. Na dia efa mahatratra 70 taona mahery ny nisian'ny fiangonana FGKM mamboasary fiadanana synodam-paritany Antananarivo andrefana dia mbola maro ireo olona tsy mahita ity fiangonana ity. Ao anatin'ny fokontany Antsahavolo ety ambanina Antaninarenina eto Antananarivo renivohitra no misy azy. Amin'ny taona 2014 ity no natokan'ny fiangonana FGKM mamboasary fiadanana ankalazana ny 15 taona ny fiaraha-miasan'izy ireo amin'ny mpitandrina Rasoa Wilson Lalatina Mivady. Ankoatra ny fanompoam-pivavahana dia misy ny hetsika entina manomana sy manamarika izany fankalazana izany. Ny fankalazana an'Andriamanitra noho ny fiaraha-miasa 15 taona ny mpitandrina sy ny fiangonana eto Amboasary kely fiadanana. Hotanterahana 15 volana septambra sy ny 19 volana. Kanefa no entina manatanteraka an'izy io dia nanao valopy izahay komity izay mandraikitra io fankalazana io. Valopy karazany telo nataonay. Ny ray voalohany izay miloko mavo dia aterina isaky ny alahady voalohany fandraisana. Rehefa mamangy tokantrano kosa izay dia misy valopy manga ary valopy fotsy izay zarainay ho an'ny namana tapaka sy ny sakaizan'ny fiangonana ireo mpiara-miasa tsy mahafoy ny fiangonana. Misy mametraka fanontaniana ny amin'ireo valopy anankiroa farany ireo hoe roviana ny tokony averina. Dia miantso zany zahay ankehitriny tsy mampahafantatra fa amin'ny alahady voalohany amin'ny volana septambra amin'ny fandraisana io zany no amerenana ireo valopy manga sy fotsy ireo. Izay no zavatra tena haipitay amin'ny tsy mahafoy ny fiangonana Amboasary kely fiadanana sady manao antso izahay amin'ny fahatongavantsika rehetra amin'ireo andro anankiroa fankalazana n'Andriamanitra noho ny fiaraha-miasa ireo. Arak'izany dia homariana amin'ny alakamisy 15 septambra sy alahady 19 septambra ny ivon'ny fankalazana ny 15 taona ny fiaraha-miasan'ny fiangonana sy ireo zanak'ampelezana rehetra sy izay efa nandray fahasoavana tao amin'ity fiangonana ity. Hatreto ny fotoanantsika toko lasa toboko vavy tamin'ity takarivan'ny atalata ity saorana feno ianao ary ankasitrana ny gio nanaraka ny fampalalamba vao hatramin'ny farany no amin'ny rapitsona valora riva indray mamy fotoananao ny sampana fampalalamba vao eto amin'ny fahitalavitra Maty TV Velomato.